Niavaka ny famoahana ny tanora nahavita fiofanana informatika teto amin'ny ivitoeram-piofanana Infolev eto Manakara tamin'ity andiany fahafolo ity. Tanora miisa 500 no nitolorana attestation ara-panjakana izay misalotra ny narana fanilo noho ny fiaraha-miasa ny onivy ny sapanjara ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa aty antoerana. Araka ny vina ny filoam-pirenena zay na Andrinirina Rajoelina dia ny vina faefatra sy faenina miaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny enseignement technique sy ny formation professionnelle dia mampiofana ny tanora malagasy amin'ny foezaka tonga dia dirana amin'ny sehatra amin'ny arakasa avy hatrany. Izay indrindra no misy eto ankehitriny amin'ny centre privé izay iarahana amin'ny Infolev sara marina fa ara-dalàna ny établissement izay misy an'iry zareo satria misy fiara-miasa atao amin'ny enseignement technique dikan'izay cachet rouge manana ny agrément sy ny homologation. Ny 20 isanjato ny fiofanana izay natao dia fampiharana na pratika avokoa izay dirana amin'ny sehatsasa avy hatsany. Ny fiofanana moa dia ao anatin'ny atao hoe foiezaka izay nandritra ny roa volana nianatra ny toy ny informatika bureautique toy ihany koa ny bureautique plus ny internet izay 20 isanjato dia saika pratika avokoa izay no azona antoka fa afaka miatrika asa hatrany ireo mpianatra izay nivoaka androany. Nisantarana tamin'ny fotoam-pivavahana izao lanonana izao no tsony ireo solotena mpanjakana aty antoerana sy ireo ray aman-jenin'ny mpianatra.